ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Farany rahabantsika rehefa malala tratry ny fenti-pirenena omaly izay nankalazaina ary raha-piarabana ny malagasy tsy vaky volo iarabana ny mpiray tanindrazana rehetra na ny eto toerana na ny any ivelany izay monina sy mianatra na miaina amin'ny fitadiavana dia arabaina tratry ny fetin'ny fahaleovantena dia ny fitahin'ny tompony hanenika ny tanindrazana sy ny firenena malagasy ary nisam-batan'olona amin'ity nosy malalantsika ity. Ny voalahatra ho mofinaintsika anio alatsinainy fa 17 volana jona ry havako dia ny salamo fa 7 salamo fa 7 andiny fa 2 ka hatramin'ny andiny fa 5 amin'ny anaran'i Jesosy. Ry fanjakana ambonin'ny tany mirao an'Andriamanitra mankalazany tompo ilay mitaingina ny lanitra izay aritra ny fahagola. Indro mamoaka ny feony izy dia feo mahery. Ekeo an'Andriamanitra ny hery, ambonin'ny Israely ny voninahiny ary ny heriny any amin'ny lanitra. Mahatahotra ianao Andriamanitra ao amin'ny fitoerana masina. Andriamanitra ny Israely no manome hery sy tanjaka ho an'ny olona. Isaorana ny Andriamanitra. Ray masonao manamasinana ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Rehefa malala ity salamo fa 7 ity izay lava dia lava dia maneho ny fisaorana sy fanomezam-boninahitra n'Andriamanitra noho ny fitondrany ny fireneny Israely. Noho ny fitondrany ny fireneny Israely. Ny fitondran'Andriamanitra ny fireneny Israely dia ny famadipadiana zavatsarotra sy zava-manahirana, fizahan-toetra sy fahasoavana, fifaliana sy ranomaso satria anarivo taonany no ny fampitondran'Andriamanitra sy ny zanak'Israely na ny fireneny Israely. Ny tsokevitra ilay mpanao salama ao anatiny izany zavatsarotra famadipadika tamina zavatra mahafinaritra izany, tao anatin'ny fahatokinan'Andriamanitra sy ny fivadiana tamin'Andriamanitra koa aza, dia raha feheziny ity mofinaina voalahatra ho antsika anio ity dia izao, hoy izy mamitina azy manao hoe Andriamanitra ny Israely no manome hery sy tanjaka ho an'ny olona ary ny fanjakana ambonin'ny tany mihira ho an'Andriamanitra. Ekeo ho an'Andriamanitra ny hery. Rehavako be dia be ny mpanjaka ny fandimby tao amin'ny fanjakan'Israely. Nanomboka tamin'ny Saoly izany, raha teo amin'ny mahampanjaka izany Saoly mpanjaka voalohany fa talohan'ny Saoly moa fantatsika fa mbola mpitsara no nitondra. Dia talohan'ny mpitsara ry Joshua sy ry Mose sy ny tahaka izany. Dia na ireo mpanjaka ny fandimby io, taty amin'ny fanjakana avaratra na tany amin'ny fanjakana atsimo, na tany amin'ny na ny mpitsara na ireo ray aman-dreny be tahaka andry Mosesy dia izao tsy mba hita mihitsy tao amin'ny fiainan'ny Israely ny fanindraindrana mpanjaka. Tsy fanaon'ny Israely mihitsy na inona fahaizany, na inona faharanita-tsainy, na inona dia tsy fanaony ny manindraindra. Marina loatra. Mety milaza izy amin'ny toko farany. Ohatra miteny manao hoe ary Solomona dia nandeha tahaka ny fahendrendrainy, nanaraka ny fahendrendrainy, na teneniny fotsiny hoe endry. Tsy dia tena fanaony loatra tahaka izay hita amin'ny vanim-potoana iainantsika ankehitriny izay manindraindra ireo mpitondra amin'ny firenena maro samihafa. Vokatry ny demokrasia ve? Tsy fantatro. Vokatry ny ilay toe-tsaina maha-olombelona mihitsy ve no izay? Fa raha ohatra ka mamaky ny baiboly manontolo tsika rehefa malala teo amin'ny fanjakan'Israely dia tsy fanaon'ny fireneny Israely mihitsy ny mahindranindra ny mpitondrany, fa ny indraindrainy sy ankalazainy dia Andriamanitra. Fanaony kosa ny milaza hoe ary asa na Iahaba dia nanao izay tsy mety indrindra niala tamin'Andriamanitra. Na fanaony kosa manao hoe ary Ezekia dia nandeha araka ny sitrapon'Andriamanitra.
tsy de tena fanaony loatra ilay tahakan'izay mety kabary hitatsika etsero maneran-tany lay fandokafana tafa oatra ka manjary mahatonga ny olona diso lalana rehefa ampitodiana loatra mantsy reafako malala zay no mitranga eran-tany indrindra ty Afrika rehefa matetika loatra ny fanindraindran'ny olona ny olona anankiray na ao anatin'ny fianakaviana io na ao anatin'ny firenena io na ao anatin'ny fiangonana de manjary very repère izy na very maridalana izy manjary tsy fatantsony ny tenany manjary tsy fatantsony ny tsy mety ataony manjary tsy fatany ko zay mety ataony ka ahafahany manohy izany na afy tsy mety ataony ka ahafahany manitsy azy ary zay no tsy de hitanao mahatonga ny misoratra masina tsy manindraindra olona loatra ekeny mety hoviteny Mosesy de teneny raha nisy nitondra ny Mosesy raha nisy nitondra ny zanak'Israely namakivaky ny hevitra ka nandritry ny 7 taona ary ataontsika hoe nijoro tamin'ny finoana de zao i Mosesy saingy tsy de hitanao loatra ny hoe ny fanindraindranany Mosesy ny teneny sotra masina fotsiny de hoe i Mosesy sy ny lehilahy tsara fanahy indrindra de ty ambany masoandro zay de ampy mety ho nanorona fanjakana lehibe Davida nanomboka nanorona ny nanangona fitaovana eto manorona ny tempoly sy ny tahaka zany dia na iarona zay ray aman-dreny be zay mpisorona voalohany sy ny sisa rehetra na ry Amosampaminany na ry Isaiampaminany izay mitondra ny afatr'Andriamanitra mihezinezana fa tsy fahazaran'ny soratra masina mihitsy ary ty tsy nitezainy ny soratra masina mihitsy ny zanak'Israely ny fanindraindrana olona ny filazana teny tsotra hoe olon'ny finoana nandeha araky ny didin'Andriamanitra nandeha araky ny sitrapon'Andriamanitra zay hitao de zay ihany afaka malala eto ny mpanao salamo de mamerina atsika am'izany toetsaina zany afaka malala mamerina atsika amin'ny toetsaina izay manimba ny ilay ratsy any de matetika mandrobo ny olona ao anatin'ny fantokafana mandrobo ny olona ao anatin'ny fantokafana tadiditsika tsara ny tenin'le ratsy manao hoe hanky vare mantsindra vehivavy hanky vare lay teny hoe hanky vare raha jerena ny fakany teny mampisalasala teny zay mampitodika ny olona any amina fantokafan-javatra fampisalasalana sy ny tahaka zany ary dia mampitodika ny olona any am'ilay olombelona hanky vare zany hoe tao amin'ilay ratsy ny olona hitodika amina olombelona fa tsy hitodika tamin'ilay Andriamanitra afaka malala fetin'ny fahaleovantena isika miara-miaika isika fa nitantana ny firenena tao anatin'ny 12 taona Andriamanitra matoy izao isika eketsika loatra misy ny olona zay ankaige fahaleovantena ny mena fotsiny eny fandaminana raisam-pirenena ny hoe tokony mizotra amin'ny décolonisation na mizotra amin'ny fanomezana fahaleovantena am'zanatany am'izay ianareo na isika vokatry ny fanarahana sonitany tany États-Unis tamy taona 1970 fa avy tany ny ady lehibe faharoa tsy maninona zany fa tsisy milaza mihitsy ho tsy sitrapon'Andriamanitra zany arany sitrapon'Andriamanitra azo tsy nisy lalatsaka iza milaza fa tsy sitrapon'Andriamanitra nanomezana ny fahaleovantena ny taona 70 nisokafan'Andriamanitra ny fony zao tontolo de nomeny ny fahaleovantena tokony isaotra itsika tsy tokony isika ireo metraka olana manao hoe ka fahaleovantena ny mena fotsiny nge izy io ka de mbola natao sarisarina fahaleovantena tsy ry avako malala tsy tokony ho jerena am'izany solomaso zany mihitsy ka ho tsaraina amina zavatra tsisy heviny tahaka zany ny tantara nanao ray aman-dreny nandray ny fahaleovantena zay ny fahaleovantena natolotra de nyraisina zay ny edivana hatreo aloha ny azo ary ankehitriny ary efa azo ary ve le fahaleovantena tena nandrasana azo izy zao netitsika tamin'ny ahoana tokoa ve nanandratra ny voninahitr'Andriamanitra ve tsika tao anatin'ny 12 taona sa ahoana no nitondrantsika azy no zany de zao diso mihitsy ny filazanareo mpanakina indraindray sofa vitsy izy reny manao ankaio ange fahaleovantena tsy ry avako malala tena fahaleovantena avy amin'Andriamanitra io ninona lazaina ary na de ny hira-pirenetsika aza vavaka taionao zanahary ny tany razanay dino zany de zao tena zava-dehibe mihitsy io fahaleovantena io tokony isaorantsika n'Andriamanitra
fa anankiray mzay hoytsika manao hoe ny firenena malagasy any de firenena zay manandratra an'andriamanitra, firenena manandratra an'andriamanitra satria ny tantanin'andriamanitra atao anatin'ny 12 taona natratra ny fahaleovatena. De betsaka ihany ko ny manakina indraindray hitantsika etsero hoe saika kristiana daholo ange no mitondry manomboka any amin'ny faratapiny io karahaty amin'ny madinika indrindratra any amin'ny fokotany sy ny rafitra maro samihafa de saika kristiana no mitondra. Nefa nahoana noho izao no ny fahantrany firenena tsy ry avako malala, tsy tsika rery ny tahaka zany, tsy tsika rery ny tahaka zany nandalo an'io fahantranana eny antsika io koa ny firenena maro eran-tany. Raha mianatra tantara ianao mamaky tantara de na samy nisy vanim-potoana nandalo fahantrana sy fahasahiranana avokoa ny firenena rehetra. Afaka mamaky ny tantaran'ny Corée ianao, afaka mamaky ny tantaran'ny États-Unis ianao, afaka mamaky ny tantaran'ny ataovy hoe Angleterre tamin'ny fotoanjato fa 20 fa tantaran'ny Frantsa ianao tamin'ny andron'ny Victor Hugo, reny hoe les misérables rehetra reny ahitanao mahatsiaro mahitano mamaky boky isan-karazany ianao, mamaky ny tantaran'ny Londres de ahitanao koa ny voalavo isan-karazany, peste nandalo rehetra, nandalo fahantrana ny firenena maro. Fa tsy zay akory no an'ny ifanomezantsiny manao hoe ka kristianina koa tamin'ny fotoan'andro no mitondra. Tsy Madagasikara rery akory no mety mandalo fahantrana fa ndraindray endrika ampiadina, endrika hanomezantsiny ilay fivavahana, na handotona ilay fivavahana, na handotona ireo kely finoana, na handotona ireo malaina mivavaka, handotona ireo te hanometsiny an'Andriamanitra, handotona ireo te hitsara ny kristianina hoe kristianina ve nareo de zao nataonareo de maninona ny firenena ataonareo trao, tsy ry avako malala. Mety nandalo an'izany daholo ny firenena rehetra. Tsy hoe diso akory zany fomba fijery zany. Fa ny hanamarinanao tena ka manao hoe za tsy hivavaka, tsy hanaraka vahana kristianina satria zao ara nataonareo de diso ianao ry avako malala, diso satria tonga kristiana ianao tsy miainga amin'ny fitondrantenan'ny olona na amin'ny fiainan'ny olona, fa tonga kristiana ianao manoloana ny fahotanao, tsapanao ve ny mahampanota anao, sa ny fahotan'ny olona no hitsarana anao, fahotanao no hitsarana anao. Ho tsaran'Andriamanitra arak'izay toetra ratsy tsy fahatanterahana nataonao ianao, fa tsy araky ny tsy fahatanterahana nataon'ny hafa. Samy mitondra ny entany eo amin'ny, samy mitondra ny entany avy tsika ny filazan'ny apôstôly Paoly. No zany ry avako malala de hevi-diso mihitsy ary ny eritreretana manao hoe anka de satria ny kristianisma no mitondra teo de jerety fahantrana. Tsy ry avako. Ekena tsy lavina mihitsy fa misy kristianina tsy tanteraka, tsy eo amin'ny lafiny fitondrana ny raha maro samihafa ny anivon'ny fiarahamonina ihany, fa na any amin'ny trava, na any amin'ny fandrarano, na any amin'ny tsena kely io, na ao tokantrano io de mety hitranga daholo zany, na kristianina izy na tsy kristianina izy de mety hitranga daholo zany rehetra zany ry avako malala. Ary misy aramonitra indray de misy olona mihitsy miteny aminao hoe zao nge le izy nahoana no ivavahana kristianina io de zao io mihitsy ara napiditra ny fanjanahantany, io mihitsy ny nanimba ny mahamalagasy, io ny nanimba ny kolotsaina. Zay hevi-diso raha teo koa, hevi-diso entina handotona tsy fahaizana tantara miaratsiny ny tsarana zavatra tahaka zany. Ny firenena nanjanaka ny Madagasikara ange tsy nitondra amin'ny Baiboly. Teorenina amin'ny 700 tonga teto ny fanjanahantany. Ny Baiboly tonga teto ny taona 700 700 ary le misionera izay nandika an'io Baiboly tamin'ny teny malagasy dia misionera izay tsy nieritreritra mihitsy hitondra fanjanahantany eto Madagasikara. Diso mihitsy zany hoe ny Baiboly nampidirina aloha, mety marina zany tamin'ny firenen-kafa, tsy dikevitra. Mety marina angamba zany tany Afrika na tamin'izay, fa raha mitranga ny Madagasikara manokana de tsy marina zany ry havako, tsy marina zany, fa kio tsara ny tantara. Fa David Jones sy Thomas Bevan ny London missionnaire ny tonga teto, zany London Missionary Society zany ange any Angleterre fiangonana ny tsisy-mbola. Zany raha tsy miara-miasa amin'ny fanjakana akory. Ny anglikanisme, ny vavahana anglikanina, ny vavaham-panjakana tany Angleterre. Zany no miaraka miasa amin'ny fanjakana. Fa ny London Missionary Society ange ka fiangonana indépendante, fiangonana tsotra tsy ivelan'ny fiangonana anglikanina. Zany raha tsy miraharaha politika mihitsy tany Angleterre, tsy mifampiraharaha loatra, tsy mieritreritra ny hoe ifampiankina amin'ny fiangonana sy ny ampifampiankina ny fivavahana sy ny fanjakana. Ny missionnaire tonga teto
ny London Missionary Society zay loha rano nantikanan'ny baiboly nitondra ny fivavahana protestanta ary narahantsika menakavy teto Madagasikara io ny modeliny de zao tsy nanana planina mihitsy hoe andeha hitondra firenena mba ho zanatany tsy zany mihitsy ary ny olona zay nangataka tsara na manamarika fa nytaona 1970 izay Robert Farquhar zanaka pastera atao Maurice izy moa écossais izay nangataka hoe makanesa ty Madagasikara nareo RLMS mbola mpitondra fanjakana ary izy amin'ny fotoana io tsy nieritreritra mihitsy ny hoe anjanaka ny Madagasikara tsy tao an-tsainy mihitsy tsy tao anaty programme ny London Missionary Society mihitsy zany hoe andeha hitondra fanjakana makaty Madagasikara zany ny missionnaire tonga teto ara de missionnaire zanatany anglisy Galois angery Thomas Bevan ambandry David Jones écossais angery Farquhar ny anglisy missionnaire ny LMS tonga teto ke vitsy ny anglisy reo olona missionnaire tonga nytono filazantsara teto ary tsy niteny anglisy fa niteny Galois teny-drazany Galois na écossais fa noho izy hoe niasa tao amin'ny London Missionary Society noho izy hoe zanatany anglisy de niteny anglisy izy teto fa nanana ny fomban-drazana izy nanana ny teny-drazana izy noho zany tsy nanompo mihitsy ny fanjakana anglisy ny Galois mifanohitra am'izany ary fa tena mahafantatra tsara ny dikany antsoiny hoe zanatany fa orininy antsoiny hoe zanatany aza ny Galois ary raha mamaky tsara ny tantaram-piangonana ianao ny fitsarana tamin'ny pasteur Veljon tamin'ny fotoanandro ny fangiry firina tamin'ny fotoanandro de zao ny London Missionary Society ny Frenzy de zao samy tsy niandany mihitsy tamin'ny mpanjanahantany afaka mamaky ny archive rehetra isika le avako malala ary na ny missionna protestanta frantsay aza ny taona 420 no nangatahan'ny fanjakana frantsay hoe mandeha any anareo makany Madagasikara mbola voatahiry eo amin'ny archive atsika ny taratasy mandeha any anareo makany Madagasikara mba hanamora ny fidiran'ny frantsay any Madagasikara 420 fa ho azava ny valitenin'ny protestanta frantsay zay tsy ho any Madagasikara zay tsy azo atao fitaovana politika ary mivoapirofo ny tantara zany tantarany missionna protestanta frantsay zay nierovany ireo mpitandrina malagasy sy lo tahaka zany na ny katolika koa za tsy faralavitra am'izany ihany ekina fa misy pretra ka frantsay maro teto fa raha ny akapobeny revako malala de zao tsy azo aratsiana fe tahaka zany fotsiny vavahana kristiana mianka ny kivianaka tsy hoe io natonga fanjanatany tsy tompoko tsy marina raha tantara mihitsy zany ary tsy marina ho anatin'ny tahirikevitra mety ho marina tany amin'ny firenekafo zany de tsy azo anaovana règle 2-3 na raikim-po hoe satria marina zany tany Cameroun na marina zany tany RDC Congo fony nandefa missionnaire tany ny Belge de ohatr'izay koa zany ndaty Madagasikara tsy hafa mihitsy ny tantarany Madagasikara avako malala hotsika manao hoe voanahazo ny fahaleovan-tenitsika de tokony hisaotra an'Andriamanitra mamaky ny tantaram-pirenena isika ao anatin'ny fisaorana an'Andriamanitra sy ny fankalazana ny voninahitr'Andriamanitra hotsika manao hoe tsy de tena toetra kristianina loatra ny ataontsika hoe ny fanalambaraka olona tsy fanao zany fa tsy toetratsika koa ny mandondoka ny tantara tahaka zany fa tokony manoloana zao ataontsika hoe fantrana zao fahasairana zao tsika rehetra de miara-miaiky hoe ahoana no ataontsika mba hitondrantsika ny firenena araka ny sitrapon'Andriamanitra tsy ny fitadiavana ny tsiny ary fametrahana ny tsiny am'rahanina na am'rahanina tsy zay ny zava-dehibe fa ny fitoerantsika ho mahatoky miara-miatrika ny olana nandalan'izao zavatsarotra lenantsika sao daholo ny akabeazan'ny firenena matanjaka rehetra mety misy miteny be dehibe ny fahalovana eny ekeny zany tena misy ny fahalovana fa zao tsy ny fitansanana zany mamaiky ny zava-dehibe tsy zay ihany fa inona no ataontsika pino nitsika malagasy ahoana nataon'ny firenena hafa raha nandalo fahalovana tahaka zao lalaovantsika zao izy de tokony zany lefako ny tokony ametrahantsika ny fanontaniana hoe ankehitriny inona ny tokony ataontsika manoloana ny fantrana ny fahasarotam-piainana ny fahaverezany sotoavina malagasy ny fahaverezany mahaisika atsika manoloana ny mondialisation sy ny tahaka zany de zao revako malala eto andeha mampianatra atsika lafin-javatra roa lehibe ary ity mofinaina ity ny voalohany de zao ny
fahatokiana fa an'Andriamanitra ny hery, Andriamanitra ny vahaolana voalohany indrindra. Tsy hoe manamaivana am'izay mety ho planina fampandrosoana isan-karazana atao ato sy aroatsika ry havako malala, tena ilainy zany. Tsy hitsika am'izao andro ny fandrosoan'ny siansa sy ny fahalalana zao no eritreritra manao hoe tsy ilaina ny planina fampandrosoana isan-karazany, tena ilainy zany. Fa izao tokony ao anatin'ny fahatokiana an'Andriamanitra no hitondrantsika ny andavanandrontsika. Tsy ny fitodiantsika amin'ny amina olona mandrakariva hoe ianona ny vahaolana na ianona ny fototrolana na ranona ny tena tompona andraikitra, tsy zay ry havako malala ny voalohany. Fa izao ny fitodiana aloha amin'Andriamanitra. Ary io manomboka amin'ny isam-batan'olona. Manomboka amin'ny isam-batan'olona. Tsika mety mieritreritra manao hoe anatin'ny fahalovanytsika de afaka miteny manao hoe ranona sy ranona ny taona tamin'ny taona 50 tamin'ny taona 70 reny zao tsia. Ny raharam-pirenena dia adidin'ny malagasy ray manontolo. Ary rehefa ahitayanao Andriamanitra de mety olona anankitelo anankidimy marina sy mahitsy dia ampitain'Andriamanitra ny firenena. Fa tokony ara-miaika itsika fa isika ereto raha misy zavatra tokony hanarenana dia azotsika atao am'izao ankehitriny zao. Tsy voatery hoe endrasana amin'ny manaraka fa azotsika atao amin'ny ankehitriny. Ny Andriamanitrantsika Andriamanitry ny ankehitriny, noho zany dia amin'ny ankehitriny azo atao tsara mihitsy ny mamboatra, manarina, manitsy, mangataka amin'Andriamanitra fahazavan-tsaina mba hialan'ny fahalovana, ny kitoto, ny zaka tsy mamoetra isan-karazany eto anivon'ny fiarahamonina sy ny firenena. Ary izany zavatra any dia ampianarina soratra masina antsika amin'ny alalan'ny famerenana sy ny fiverenana amin'ny fahatokiana an'Andriamanitra. Fa tsy fitokiana amin-javatra hafa na hery hafa na olombelona tahaka zany, fa manomboka amin'ny fiankinan-doha amin'Andriamanitra io. Ny olombelona raha vao malala dia mandrakariva mifamitaka hitatsika zany. Mifamitaka ary betsaka ny olona voafitaka ireo manodidina azy, voafitaka ireo mety ho namana akaiky aza indraindray, satria indraindray tsy tsapanao tsony le tena izy noho ny ataontsika hoe fanaratsiana manodidina re, na koa mety ho filazana zavatra ho tsara re aty sy aroa, fa ilana fahendrena. Ary zay ny ilana nomezan'Andriamanitra ny fanahy no atsika ahafahantsika manana fahaizana manavaka tsara. Satria manodidina anao rehefa ataovy ao amin'ny toeram-piasana ianao mitondra orinasa na tahaka izany, de misy olona izay tena tsy hita tara zavatra fa tsy ratsy aminao fotsiny. De mety misy olona koa tsy hita tara fa tsy zavatra tsara aminao fotsiny. Dia zay no mahatonga an'io hoe tena ilaina mihitsy ny fahaizanao fangatahana ny fanamasana, aiza manavaka rehefa mitondra na orinasa io na fianakaviana io na fikambanana io na inona na inona. Rehefa malala ho tsika manao hoe manoloana izao fahaleovan-tenan'ny firenena izao dia ny afatra ity mofinaina ity dia izao fitaomana ny olona hisaotra n'Andriamanitra noho ny amin'ny fahaleovan-tena, fitaomana ny olona hanovo hery amin'Andriamanitra, hiankina amin'Andriamanitra, hiverina ao amin'Andriamanitra. Ary ny faharoa lehibe rehefa malala sady amangana antsika azy dia ny zava-dehibe faharoa asehon'ny mpanao salamo dia ny fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra. Rehefa mitenitsika hoe manome voninahitra an'Andriamanitra dia tsy ilay fihetsiketsehana mideran'Andriamanitra zay mety ho mahazatra antsika litorintsika ihany iny, zava-dehibe iny, le hoe mihira, mitehaka sy ny tahaka izany. Fa tsy zay ihany ny ataony hoe fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra. Tsy zay ihany. Zay ny kely indrindra. Fa ny antsoina hoe olona firenena manome voninahitra an'Andriamanitra dia izao lay asany mihitsy no hanomezany voninahitra an'Andriamanitra. Tsy hoe lay amin'ny alalan'izay mety ho fihetsika ataontsika amin'ny anatin'ny fitaom-pivavahana no ianona no mihetsika voninahitra an'Andriamanitra. Fa raha izay dia ho ain'ny olona rehetra zany. Fa izao tsy ho ain'ny olona rehetra dia le tena hoe manome voninahitra an'Andriamanitra amin'ny asa atao. Manome voninahitra an'Andriamanitra ve ity asa ataoko ity. Raha ohatra ka mandeha amin'ny mpivarotra
alaiko baraka ve Andriamanitra zany am'ty ity mizana lazay mizana amy diso ity. Asa namba firy isan-jato ny mizana ampiasaina eny an-tsena ry havako malala. Firy isan-jato ny vato mizana ampiasaina eny an-tsena ry havako malala no mandeha araka ny tokony ho izy. Manome voninahitran'Andriamanitra ve ianao? Tsy fantatro moa rano raha mba misy hoe fanaraha-maso ny vato mizana ampiasain'ny olona eny an-tsena. Le fiainany efa lafo fa le vato mizana ampiasaina koa tsy mandeha araka ny tokony ho izy. Le mizana kely ampiasaina eny amoron-dalana rehetra ity de diso daholo. Any an-trano anao mandanja de zao diso lanja. Raha misy eloka tenitenenan'ny tompo mihitsy ao anatin'ity baiboly ity ry havako malala de zao ny olona mangala danja sy mangala patra. Tsy akasitra ansoatra masina mihitsy ny olona mangala danja sy mangala patra. Raha mamaky zany sa ansoatra tsy mitondra fitahina mihitsy zany. Ny olona mangala danja faminaniny Amosa, faminaniny Isaia de manameloko mihitsy aza mba mangala danja mangala patra. Fa firy am'tsena ry havako malala am'izao asarotam-piainana zao no mangala danja sy mangala patra ny olona. Verenanao afatra le izy diso. De atambany tsikelikely atambany eritreretera misy olona angalara amin'ny pantalajanja 10 grama isaky ny mandanja fefakilao izy. Ao anaty de kajio am'zany fa sady efa makatombony amin'ny vidiny izy iny mbola makatombony koa amin'ny aladanja. De tena tsy fahamarinana indroa metaona mihitsy. No zany de zao sahy laza ve tsika fa manome voninahitran'Andriamanitra. Sahy laza ve tsika fa manome voninahitran'Andriamanitra. Tsy hoe lay fidiarana ataony am-piangonana iny eo ihany fa am'lay asa mihitsy manome voninahitran'Andriamanitra ve tsika am'zany. Ataoviko hoe tsy zay ihany tsy mivarotra ihany fa am'sehatra maro samihafa mihitsy. Na piasa birao na mpanao asa tanana de tsy mitsahatra ny mandainga fotoana. De idina ny varavarana de tsy ao izy mbola ry mbola tsy vita mpanao asa tanana de zay mihitsy. Mahatonga ny olona miteny raha mpanao asa tanana malagasy de zao raha manome fotoana aza misabotsy raha misabotsy ny ilainao io de zao aza toy misabotsy ny ilaina fa ataovy tapavorona meloa mihitsy. Ary rehefa maka avance izy de zao tsy ity izy aloha fa mbola lasa ndray izy mampivady asa hafa any de le asa havaniny ndray no entiny anaovana an'le asanao fa le volana menao azy iny nampiasainy aloha de maka asa hafa izy entiny manao ny asanao ndray rehefa aveo. Zavako malala zany ve ny manome voninahitran'Andriamanitra. Ny tiana teneny eto izao ny fieverantsika fa nantsony hoe mideran'Andriamanitra de amin'ny alalan'ny teny sy ny feo ihany zay tsy dikevitra marina. Fa zao ny kely indrindra zay fa ny mbola ny lasan'Andriamanitra de zao lay asanao, lay ataonao isan'andro, lay fihetsikao move manome voninahitran'Andriamanitra. Na ny fomba fitafy io na ny tahaka zany io move manome voninahitran'Andriamanitra. Fa tsy ny hoe mety amin'ny fotoana sasany ao anatin'ny fiangonana sy ny tahaka zany kanefa ny fiainana indraindray tsy manam-pitiavana, tsy marina, ary resin'ny jentilisa aza. Azay mahatonga ny jentilisa kely re samy tsara. Maneo nareo ara kristianina zay raha tsy kristianina tsy mangala-danja, zay raha kristianina tsy maro-potoana, zay raha tsy kristianina mahafo, zay raha tsy kristianina tsy manao an'izao. Nareo ara kristianina mandre didy folon'Andriamanitra jerety ataonareo de mahatonga ny jentilisa samy tsara atsika. Satria ny antony de zao tsy iainantsika, tsy tonga atsika ao amin'ny firenena ilay toetra soa, ilay voninahitr'Andriamanitra. Havako malala ao anatin'ny fahasahiranana ny firenena. Inona no afatry ny tenin'Andriamanitra? Aza variana mijery ny fahasarotana. Io fahasarotanao rehefa tian'Andriamanitra esorony io, afaka io na 5 taona na 2 taona na 3 taona azy, afaka io. Tsy fahafiriny zay ny esorin'Andriamanitra io. Fa zao rehefa manala ny ota de ny manala ny fahotantsika. Itsika tsy mety manaisitro zany amin'ny alalan'ny finoana Jesosy. Jesosy avelao ny fahotana, itodrika aminao zahay, andeha zahay hifamela, andeha zahay hiaraka hibanjana ny fampandrosoana, andeha zahay hiara hifona, andeha zahay hiaraka hibebaka, andeha zahay hiara hiezaka mandroso ny firenena. Tsy zay no mitrano. Mbola mifampitsara, mifanameloka, mifampiandrikendry-toana, mifamotika, mbola zay ihany. Afaka malala eto mpanao salama de mitaonao izy manao hoe ry fanjakana ambonin'ny tany mira mankalaza ny tompo de ekeo fa n'Andriamanitra ny hery de isaory Andriamanitra. Afaka malala omen'ny tompo antsika ary amin'ity mofinaina ity ny vahaorana de zao
ny fanatonana an'Andriamanitra ao anatin'ny fanetreteny sy ny fitiavana ary ny fanolora-tena hiankina amin'Andriamanitra ny tsirairay avy io isika mianakavy io ivavaka isika tompo misotranao zahay noho ny fahaleovan-tena-pirenena nomenao anay misaotra fa fanomezana tsara avy aminao za misaotra fa niady fona andritry ny taona maro ireo zokinay ray aman-dreninay ary dia nioty zany zay ankehitriny afaka fa ampianary tompo ahitantanay zany fahaleovan-tena nomenao zany amin'ny fahendrena amin'ny fahazavan-tsaina ary sokafy ny masom-pananay ahita fa ao aminao Andriamanitra ihany ny vahaolana aza velanao ifanometsiny zahay na ifandratra zahay fa vangio ny fonay tompo sokafy ny masonay ahitanay ny marina handehananay araka ny sitraponao ao aminao Andriamanitra ny misy ny fandrosoana tena izy de ny fitiavana anao ny fivelaran'ny mahaolona ary indrindra ny fiainana feny fahasambaranao amin'i Jesosy de tahiny tanyrazana tompo mivavaka izay ho an'ireo tompona andraikitra isam-baratongany mivavaka izay ho an'ny mpanabe sy ny mpieritreritra rehetra ny mpamakafaka ny mpamolavola saina ny mpamolavola fanahy ny mpitaiza sy ny mpanabe rehetra tompona andraikitra amin'ny fanefena ny olona olombanona azy de manomezanay tompo fahendrena sy fahazavan-tsaina ho fantatray fa tianao Madagasikara ary eto amin'ny tanyrazanay zay rehetra ilainay ahasambatra anay hivelaranay hanompoana ianao fa amindreo fo zahay mba ho hainay mitantana na ny olona na ny arena na zay rehetra nomenao anay jereo ny tokantrano tsirairay avy anatin'izao fahasahirananay zao tompo vangio taio ampahireso jereo ny tsirairay avy tehirizo amin'ny fifaliana ary ome fanambinana amin'ny asa zay atao mamela heloka amin'ny fitavosavozana mamela heloka amin'ny fitiavan-tena etseroa fa mamindrafo aminay sitrano firenenay amin'ny anaranao Jesosy amen